raha nitoyan'ny raraha ery Madagasikara kosa indray dia ho amin'ny rahampitso amin'ny iray ora sasany tolakandro no amoaka ny didy ny filan-kevitra mpanelanelana na ny conseil d'arbitrage eo anivon'ny fitsarana anosy momba ny raraha Rado Rabarlal izay moa no fanazavana nentin'ny mpisolo vava azy ireo androany afaka namonjy ny vidiana avokoa zany tamin'ity androandroany ity ireo tafiditra tao anatin'izay raraha izay. Androany maraina no nandalo voalohany tao amin'ny tsara-panao famotorana izy enina amin'ny rahalahy mpiasan'ny kompania fitaterana Bakabaka ery Madagasikara rehefa avy nandalo teny amin'ny polisy ekonomika nanambara ny lehibe ny mpitsara-panao famotorana raha nitatitra nataon'ny mpisolo vava azy ireo fa nahazo mody izy ireo ary miandry ny fiantsoana manaraka. Ny teo anivon'ny filan-kevitra mpanelanelana kosa indray dia andrasana ny sentences arbitrales. Maro moa ny fangatana nataon'ny mpisolo vava ireo mpiasa manao fitokonana eo anivon'ny kompania fitaterana ery Madagasikara. Arbitrage moa izay lazaintsika teo dia ny hoe misy président tribunal première instance ao dia misy les juges de travail dia misy solitenany inspection de travail dia misy solitenany employeur dia solitenany employé ka ny zavatra misy zany zao raha idinika zay hoe mamoaka didy zareo tsy maintsy olonareo mamoaka ny didy ka zay nefa ny nahita fa tsy mety les compositions ny zavatra io satria les mpiasany inspection de travail zay inspecteur tonga ao zany solitena inspection de travail dia olona efa niasa sy nandray vola sy tao amin'ny era Madagasikara ka noho izany tsy tokony tsara io olo io satria tsy neutre zany izy fa hoe mety mana hoe à devoir envers le Madagasikara ka noho izany nangatana izy zany nanesorana izy ny olo io mba tsy tsara izy satria tsy neutre zany le olona amin'izay fotoana izay faharoa zay nangataka koa zahay fa hoe tsy mety ny itsarana an'ity zavatra ity fa mangataka zay hoe iandry aloha ny didy mpitsarana any amin'ilay fitoriana zay nataonay hoe mitory zay hoe pour abus de confiance dia ny fanjakana koa zany mitory hoe association des malfaiteurs dikan'izay zany misy raha adieloka zany ao ka raha misy ny raha adieloka sy misy koa en parallèle hoe raha ady madio ny principe de droit dia milaza hoe tsy maintsy ajanona aloha tsy afaka miasa tsy afaka famoaka didy ny ady madio raha ohatra mbola misy le adieloka. Raha mpitso amin'ireo ora sasany tolakandro kosa no amoaka ny didiny eo anivon'ny filan-kevitra mpanelanelana. Voalazan'ny mpisolo vava ihany koa fa tsy manaraka ny lalam-pandrenana ny fandroana ny mpiasa miisa efatra zositrahana amin'ny alalan'ny lalam-pandrenana ny fanaovana fitokonana. Mbola ny fampitoana teo anoloan'ny fitsarana noisy ireo mpiasan'ny kompania fitaterana ery Madagasikara nanao fitokonana androany niandro ireo mpiara-miasa aminy tao amin'ny fitsarana. Nanambara ny mpisolo vava ny mpiasan'ny kompania fitaterana ery Madagasikara fa hitondra ny raharaha eo anatrehan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana na ny ACC noho ny tsy fanarahan-dalàna samihafa.